fotoana zao mo fotoana natokatsika ankalazana ny enimpolo taona ny fiafarany ny fankalazana ny enimpolo taona ny orenan'ny FPMA. Misaotra an'Andriamanitra atsika satria tanteraka izany ka dia ny enimpolo taona manaraka no angatantsika aminy ary tsika rehetrany dia iomana amin'izany dia vaovao zany amin'ny fanarahantsika ny tompo. Dia aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana fanahy masina. Amen. Atao tsika ary hitsangana hiantsona an'Andriamanitra amin'ny salamo fa 3:30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ianao, hitadanao fantatra aho, manketahitanao ny fanahy, maniry anao ny ovo, eto amin'ny tany maina sy mandreta tsy misy. Toy izany no ivelomanao tao amin'ny fanamasina, ahitako ny helinao sy voninahitra aho. Fa tsara no ny aina ny famandraponao, ny moloky velanao. Toy izany no isaraka anao raha mbola velona koa aho. Amin'ny aranao namandatako antana. Toy ny vokotsoa isafy mamita fanahy, aramotra fanahy ateranao. Amen. Ataontsika hira voalahatra fa 7 ny andiny voalohany, faharoa ary fahatelo. Andriamanitra ray zanak'iray, Andriamanitra telo izay iray. Tompo, misaotranao izay amin'izao fotoana omenao anay izao Tompo, ahafahanay mahatsiaro ny fitantananao ny fiangonanao FPMA nandritra ny 80 taona. Tompo, fantatray fa naneo ny fitiavanao anay izay Tompo, na dia nisy ara tsy fanarahanay ny teninao ary naniraka ny fananao masina zay mba hampitony ny fo, mba hanabe ny fitiavanay anao Jesosy, ka
ho tia atao anatinay tompoan'ny fitiavana anaraka anao tomponay. Jesosy io mangataka ny fanenao masina ara zahay mba hampangina ny tabataba sy ny mety hahavizanana tompo ka anamasina izao fotoana izao voninahitra ao raha izanaka sy fanahy masina ka dia tantalo ara fotoana rehetra amin'ny anaranao Jesosy naovina izany vavaka izany. Amen. Amin'ny fanekena ny otatsika rehetra mba tonga atsika ahazo famelan-keloka ny ten'Andriamanitra ka ino tsara ny tenin'Andriamanitra mba ahafahantsika mijery eo anatin'ny fotsika ho isoratra masina fahatombotra ny faharan'ny zavatra rehetra koa endre ka mamonona tena ao amin'ny fivavahana ary miotra ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro mifampiantrano ka aza minomonona samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo dia tahaka ny mpitahana tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Amen. Eo anatreny zany sitrapon'Andriamanitra zany dia tsisy afaka mitentsika natanteraka izany ka dia andahoarantsika hivavaka miaiky ny fahotantsika amin'Andriamanitra vavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotranao izay tomponao ny teninao dia mampiseho anay ny zavatra tsy mety ato anatinay tompo, na ny tsy mety araka ny vatanay na ny sainay na ny tsy fitiavanay vavaka akory aza matetika tompo dia fantatrao tompo izahay tsiraray avy, fantatrao ny fahalemenay tsiraray avy ary fantatrao ny zavatra tianao atao aminay tsiraray avy. Alohan'ny zavatra rehetra dia satria izay mahatoky ny fitiavanao raha io, mahatoky ny famelan-keloka avy aminao izahay dia manatona anao izahay raha io, manatona izay ka mangataka hoe mba jereo izay tompo amin'ny fofemon-drabo aminay tompo satria te hiverina aminao izahay, te hianatra hiaraka aminao izahay raha io ary te hianatra hakatoanao Jesosy io satria ianao miteny izay dia aoka izy anaraka ka dia ndreto izay fiangonanao miaraka mananatra azy vavaka azy eo aminao riranay be famondrapo mitalao aminao izahay mamelany lokay dia tana sasao izay akely ary avozo fananay mba hovonoka amampanao ny fitiavana Jesosy zanaka ao amonjy anay no angatanay aminao. Amen.
dia efa niaiky ny fataontsika isika anagataka ny famelan-keloka dia andao aritsangana andrain'izany teny famelan-keloka omeny tompontsika zany. Hoy soratra masina, mahamasina ny torotoro fo izy sy mamey ny feriny. Matoky any Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alianao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Ary ny fonareo no triatriaro fa aza ny fitafianareo ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitrareo. Fa mamindra fo sy miandry izy maro-po sady be famindrapo ary manenina ny amin'ny loza. Noho izany dia hoy ny Tompo aminao, satria ny nianatra ianao ka nanetry tena teo anatreko, izaho efa niaino, aza matahotra anao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao, izaho dia zao no mamono ny fahadisoanao, aty ho tsarovako ny fahotanao. Ka hoy ny Tompo aminao hoe voavela ny eloko noho ny anarany masina. Halleluia. Amen. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Saoran'Andriamanitra satria voavela eloko isika dia ataontsika mila voalahatra 426 andiny voalohany sy faharoa.
Andriamanitra rainay tsy toa, mbola misaotra anao izay no ny nahatongavanay eto amin'izao toerana izao. Raha maky ny tenin'ny soratra ao izay dia sokafo ny masom-panahinay tompo. Ianao nilaza fa ianao izay teny tonga nofo no ao ka ameny ny fonay, amoky ny fanahinay, koa ampanginy tompo izay teny rehetra tsy naloko ny vavanao. Aoka izay teninao ihany no hoen'ny fonay sy ny sainay amin'izao tolakandro izao. Aminao irery ihany no ametrahana izany vavaka izany tompo. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Miaraka amaky ny teny Soratra Masina isika. Sokafo ny baibolinareo amin'ny bokin'ny Isaia toko faha-80. Isaia toko faha-80, raisitsika eo amin'ny andininy voalohany dia tsara eo amin'ny andininy faha-10. Isaia toko faha-80, raisitsika eo amin'ny andininy voalohany dia tsara eo amin'ny andininy faha-10. Rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mitsangana, mihazava fa tonga ny fahazavahanao ary voninahitry Jehovah efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny azim-pito manarona ny firenena. Fa aminao kosa no impisahan'i Jehovah ary aminao no sehoan'ny voninahitra. Ary firenena manatona ny fahazavahanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany ny fiposahanao. Atopazy manodidina ny masonao ka jereo. Izy rehetra dia mivory ka mankaty aminao. Ny zanakao lahy dia avy lavitra, ny zanakao vavy dia sakelehana. Ary ahita izany ianao ka ho miramirana, dia hiemponempona sady ho alebiazina ny fonao, fa ho entina ho anao ny haren'ny ranomasina, ary afindra ho anao ny fananany firenena. Feno ny rameva betsaka ao aminao, dia ny rameva tanora avy any Midiana sy Efa, saly avy any Seba izy rehetra. Volamena sy titikazo manopofona no entiny, ary ny fideranan'i Jehovah no teny mahafaly hambarany. Ny ondry amanosy rehetra any amin'ny Kedara dia angonina ho ao aminao, ary ny ondrolain'ny Nebaiota hanompo anao, hiakatra amin'ny fankasitrahana eo ambonin'ny alitarako ireo, ary ataoko hoe voninahitra ny trano voninahitro. Iza moa ireto manina tahaka ny rahona ary tahaka ny voromailala ho amin'ny varavarankeliny? Fa izaho no andrasan'ny nosy, ary ny sambon'ny Tarsisy ny lohalalana, hitondra ny zanakao avy lavitra ambany vola fotsiny sy ny volamenany, ho amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, sy ho an'ny Ray Masin'Israely, satria efa nanome voninahitra anao izy. Ary ny hafa firenena no hanangana ny mandanao, ary ny mpanjakany hanompo anao, fa tamin'ny fahatezerako no namelezako anao, ary amin'ny fitiavako kosa no amindrako fo aminao. Mbola hotoizana ny famakiana ny teny Soratra Masina. Hotoizantsika ny famakiana ny teny Soratra Masina, izany dia hitantsika amin'ny Romanina toko faha-9 andininy faha-5 amby telopolo hatramin'ny faha-7 amby telopolo. Romanina toko faha-9 andininy faha-5 amby telopolo hatramin'ny 6 amby telopolo. Hotoizana amin'ny Jakoba toko voalohany ny andininy faha-1 amby roapolo ihany. Rehefa hita dia mifakitoy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitahiana, sa loza, sa zavatra. Araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao no namononanay mandrakizay, toy ny ondro vonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia
manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Famatoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjery na ireo fanampahana na ny zavatra kehitriny na ny zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona mizao zavatra rehetra izao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Toizantsika ho Jakoba ny toko voalohany ny ambin'ny faraka ny roapolo. Koa ario ny fahotana sy ny loko rehetra ary akeo amin'ny fahalemam-panahy ny teny nambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Amen. Eo am-pitsanganana no amakitsika ny filazantsara marika toko 10 vakina amin'ny 17 hatramin'ny 12. Filazantsara marika toko 10 vakina amin'ny 17 hatramin'ny 12. Zany dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary noho ny vanivoaka nakeny andanana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanatona ka nandohalika teo anatreny ary nanontany azy hoe, mpampianatra tsara ô, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy, nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandaina, aza manambaka, manajany rainao sy ny reninao. Ary hoy izy taminy, tampianatra ô, izany rehetra izany efa notandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe, diso zavatra iray loha ianao, mandehana amidio zay rehetra anananao ka omeo ny malahelo, dia anana rakitra anandanitra ianao ary avy anarakay, dia nanjobona tareny tareny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana arena be. Alohan'ny tonanan'ny teny dia magataka sekola zany anamenjara.
Figlio Cristo, parlando sent'anno, Salve Gesù, che salvamento con tutti, dentro il tuo fare mas, la terra come il cielo, l'acqua tua, un buon cittadino, l'altra Maria, di diventare finanziato, il sangue della morte non fate, l'altra non per la morte di Gesù, aveva iniziato il Signore, mi fa la massima, e la massima di Gesù, e la massima, fare anche, sarà che amate, alla fine del Signore. Amen. Iarakivavaksika. Mideranao, mankalazanao manome voninahitra anao izahay, Andriamanitra ray zanak'ahy fanahy masina, Andriamanitra mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, fa noho ny famindraponao mahagaga dia navelanao nahatratra izao andro anio izao, hankalaza sy hideranao ary mahatsiaro ny soa nataonao tamin'ny fiangonanao ka misaotranao no izao faha-enimpolo taona ny fiangonanao FPMA izao. Eny fotoam-pahasoavana tokoa izao, fotoana iresahanao amin'ny fiangonanao ary anotsahanao aminy fitahiana rehetra amin'ny alalan'ny teninao. Ankehitriny ary raha iainao izahay Tompo dia sokafo ny masom-panahinay mba hitanay anao ary sokafo koa ny fonay ahafahanay mandray anao Jesosy. Seigneur notre Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, nous voulons te louer, nous te bénissons pour ta miséricorde qui durera toujours et que tu as utilisé, que tu as fait œuvrer en nous pour que nous puissions te célébrer en ce 60e anniversaire de ton Église FPMA. Oui Seigneur, c'est toi qui l'as voulu et en ce jour, nous voulons encore recevoir de toi toutes les bénédictions à travers la parole que tu nous donnes. Merci, parle au Seigneur notre Dieu. Nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amty fankalazantsika ny jobily fa enimpolo taona ny FPMA ity dia ireo teny ireo ny ao amin'ny Marka, ny ao amin'ny Isaia ary ny ao amin'ny Romanina miampy ny epistiliny Jakoba. Ka raisitsika ity filazantsara ny Marka ity hoe jobily no ankalazaina dia ity resaka fifanakalozana ataon'ity olona iray ity amin'ny Jesosy no anjarantsika. Mety mahagaga ihany satria rehefa dinihana ty ampahany filazantsara ity dia tahaka ny hoe antso tsy tonga hatramin'ny farany. Nous avons donc pour célébrer le 60e anniversaire de la FPMA cet évangile de Luc. Oui, cet évangile de Luc, si on veut bien jeter un œil dessus, nous pencher dessus, eh bien ça nous parle d'une vocation ratée. Qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire à travers cette vocation ratée? Oui, peut-être que quand vous lisez cela, vous ne voyez pas cette vocation, mais il s'agit de cela. Tout part d'une question posée par un anonyme. C'est le point de départ du récit de Marc. Et la question, c'est une question classique du temps de Jésus. Tout juif se pose cette question, mais je dirais aussi que c'est la question classique de tout croyant. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette déchristianisation, ça n'est vraiment pas le souci des gens de savoir où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qui va arriver. Mais si tu es croyant, c'est la question classique que tu te poses. Maintenant, c'est à savoir, est-ce que tu viens à l'église comme ça ou est-ce que tu es vraiment croyant? Iti
fampianarana azotsika ity dia miainga amin'ny fanontaniana apetraka ny olona jiosy iray ary raha ho an'ny jiosy zany dia fanontaniana tsotra fanontaniana azo lazaina hoe bazika fa ankehitriny dia ho an'ny olona mihiny dia io ny fanontaniana mipetraka izay no azo lazaina hoe io no iaingana raha tsy nisy fotoana nametrahanao izany fanontaniana izany dia tokony antany tena tokony iverinao amin'i Jesosy milaza hoe fa inona tokoa ny antony nipetrahako amin'ity tany ity inona ny antony namoronanao ary andeha ho aiza ka izay inona ny tokony ataoko andovako ny fiainana mandrakizay resaka fiainana mandrakizay ary ity baiboly ity dia resaka ty fanomezana fiainana mandrakizay ihany zay ny famonjena dia miaraka amin'ny fiainana mandrakizay tamin'ny fampianarantsika eto amin'ny faritany dia nisy amin'izay antony inona marina izany fiainana mandrakizay ary miainga amin'io fanontanian'io lehilahy io dia ao anatin'ilay fanontanian'ilay lehilahy dia milaza izy hoe mpampianatra tsara dia milaza Jesosy aloha tsy misy tsara fa tsy Andriamanitra voalohany indrindra ataon'i Jesosy mametraka an'Andriamanitra ao ampovoany amin'ny toerana tokony ho izy tahaka ny teny Jesosy hoe tsy izaho fa Andriamanitra no jereo anefany izy dia zanak'Andriamanitra zay etsika dia efa manana fampianarana amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny fiainam-piangonantsika ao amin'ny culte ataontsika amin'ny fanipaom-pivavahana ataontsika iza no votoatin'ny fanipaom-pivavahana iza no manana anjara toerana amin'ny fanipaom-pivavahana iza fanipaom-pivavahana anao hoe samy fanipaom-pivavahan'Andriamanitra tsy misy tsara fa tsy Andriamanitra tahaka ny teny Jesosy milaza hoe Andriamanitra mijereo dia miainga avy eo miainga amin'io ny fampianarana ary Andriamanitra no tsara indrindra izy rery no tsara ka noho ny famindram-pony sy noho ny fahasoavany dia nanome anididy azadiny fa ny contexte dia amin'ny jiosy tian'Andriamanitra daholo ny firenena rehetra nefa ity firenena ity dia voafidiny ka noho ny fitiavany nanomezana an'ireo didy ireo ny teny folo fitiavan'Andriamanitra fanehoana hoe manao fanekena amin'io firenena io tsy afaka miala amin'ny fanekena isika satria io no votoatin'ny finoantsika resaka fanekena zay ny fahatsaraan'Andriamanitra dia nanomezany ianao ny teny ity teny ity voangona ao anatin'ny teny folo na izay atao hoe didy folo tsy didy moa io fa teny velona folo io tenin'Andriamanitra io ny fahatsarana ny fitiavany ianao tahaka ny anak'andriamaso sarobidy rakitra soa ka nome ny teny izay tsy manana ny teny dia tahaka ny biby oui en fait il vaut mieux avoir des paroles claires simples. C'est parce que Dieu est bon et lui seul est bon et dans sa bonté, dans sa compassion, il nous a donné ses commandements. À travers ces commandements, nous pouvons le connaître. À travers ces commandements, nous pouvons être en communion avec lui. À travers ces commandements, nous pouvons recevoir toutes les bénédictions qu'il a réservées pour nous. Et voilà la bonté de Dieu. Et Jésus va énumérer quelques-uns de ces commandements. Et on remarque que ce qu'il énumère, eh bien, ça concerne la relation avec le prochain.
tsy anonona ny didy rehetra Jesosy afa ny vitsivitsy, ary ireo vitsivitsy tonon'ireo dia mikasika ny fifandraisana amin'ny hafa izay azo bangoina araka ny tenen'ny apôstôly Paoly hoe azo tsorona amin'ny fehezan'ny teny fohy hoe tiava ny tenanao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Zay le aza magalatra, aza manao honore ton père et ta mère, excusez-moi, je parle français. Ne commets pas d'adultère. Tout cela, on peut le résumer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est la deuxième partie que Jésus donne. Pourquoi rien que la deuxième partie? Parce qu'il a déjà parlé de Dieu. Il a déjà mis Dieu au centre en disant que lui seul est bon. Tout par-delà. Il faut bien comprendre quand on lit les Écritures, quand on dit quelque chose, eh bien c'est ça, il faut déjà méditer cela et tout par-delà. Ce qu'il dit, tout ce qu'il énumère, ça part de Dieu seul et bon. Alors, voilà la bonté de Dieu. Une manière pour Jésus de dire, eh bien, oui, toi tu es juif, tu as reçu ces commandements, eh bien, mais tu as tout pour pouvoir hériter de la vie éternelle. La bonté de Dieu, c'est de te donner tout ce qu'il faut. Eh bien, tu l'as. Tu as déjà tout en main, c'est le guide. C'est le guide, oui, mais rien qu'un guide. Le jeune homme va dire, mais oui, moi j'ai observé tout cela. Quand il dit cela, il dit la vérité, ce n'est pas de l'orgueil, ça doit être quelqu'un de pieux, cet homme-là. Et d'ailleurs, s'il n'était pas pieux, il ne poserait pas cette question. Et Jésus, qui connaît le cœur de chacun, voit vraiment le cœur de cet homme. Et voilà pourquoi Marc souligne, et c'est seulement dans Marc, dans Luc et dans Matthieu, il n'y a pas cette phrase « Jésus le regarda et l'aima ». Jesosy dia mahafantatra ny fony tsirairay avy, fantany ny fony ity lehilahy milaza hoe reo didy reo dia ampiariko. Tsy fisehosehoana fa filazana ny fiainana. Anika Jesosy izay mahafantatra sy mandinika ny fosiny vo dia mahafantatra izay ao anatin'ny lehilahy io ka milaza marika hoe tia azy, mijery azy Jesosy dia tia azy. Zava-dehibe io. Matoa navoaka ny marika zay an, zava-dehibe. Ny fitiavan'i Jesosy dia asehony. Noho ny fitiavany ny dinany tety ambony tany, noho ny fitiavany no anatanterahany ny famonjena, ny fitiavany no aneke ny hijaly sy ho faty amin'ny toeran'ny mpanota. Ka Jesosy dia tian'ity lehilahy ity hamonjy, hanolotra ny ainy ho an'ity lehilahy ity. Tianao Jesosy, mijery anao izy, ka tianao. Ary ny fitiavany dia maharitra mandrakizay. Ny fitiavany dia tsy fihetseho. Ny fitiavany dia asa. Asa fakana ny toeranao, asa fifonana ataonao anao, asa fanomezany anao ny ainy, familan-kelika,
fiainona ny vavakao fa malina izany vavaka izany mihoatra izay eritreretinao asa daholo zany. Zay ny fitiavan'i Jesosy. Ary satria no fanekena miainao anatin'ny fanekena dia ao anatina fanekena olona roa misy engagement ataon'ny anankiray dia engagement ataon'ny anankiray. Ny engagement de Jesosy dia arak'izay manolotra ny ainy voalaza ataon'ny marika banky tokana hoe tiavan'i Jesosy, tiany Jesosy. Zay ny engagement de Jesosy. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà l'engagement de Jésus. Lorsque vous lisez la Bible, il ne faut jamais oublier ce contexte de l'alliance. Quand vous faites quelque chose, le culte c'est dans le contexte de l'alliance, les études bibliques c'est dans le contexte de l'alliance, tout est dans le contexte de l'alliance. Sinon ça n'a pas de sens. Et ici, Jésus fait son engagement. Et alors, il propose à l'autre de rentrer, de s'engager aussi dans cette alliance. C'est pour cela qu'il va dire, il te manque une seule chose. Ta part, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Voilà ta part. Ma part, moi je la fais. La chose qui manque, eh bien là, tout ce que l'on vient de dire, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. En fait, ce sont les exigences pour être disciple. Oui, tu suis tous ces commandements, il te manque une chose, c'est d'être mon disciple. J'avais déjà dit à Lille, ce que Jésus cherche, ce sont des disciples. Voilà ce qu'il veut. Une église de disciples. Pianatra no tadiavan'i Jesosy. Ka izay no proposeny amin'ity lehilahy ity. Manao ny anjaran'i Jesosy ao anatin'io fitiavana io dia atorony ny lalana mba ahafahan'ity lehilahy ity miaraka aminy ao anatin'izany fanekena izany miditra ho mpianatra. Ary ahoana ny fidirana ho mpianatra dia miala amin'izay rehetra ny fikirana, izay no rehetra no heverina hoe io no soa, io no mahasoa, izay rehetra no heverina hoe io no manandanja, miala amin'izay fa dia mifikitra amin'ny Jesosy. Zay vao afaka miditra ho mpianatra. Zay no ahafahana hoe mitoetra ao anatin'ny fanekena, miaina izany fitiavan'i Jesosy izany. Ary io no antso io omeny Jesosy an'ity lehilahy ity. Asehony amin'izay ny fitiavan'i Jesosy amin'io antso io. Ary itsika rehetra samy voa antso daholo. Zay ny anehoan'i Jesosy ny fitiavany ianao, antsony ianao hanaraka azy. Ary tsy afaka manaraka azy, zay koa ny fitiavan'i Jesosy, asehony ahoana ny manaraka azy, miala amin'izay fikiranao, amin'izay eritreretinao, io no ahafahanao miankina aoka izaho rery no iankinanao, izaho no antenainao, izaho no jerenao. Zay ny dikan'io hoe amidio izay anananao, izay no heverinao fanananao. Tsika teo mbola miresaka izay heverinao amidio. Ne t'attache pas à cela. Donner aux pauvres, c'est faire des actes de compassion. Voilà le sens de donner aux pauvres. Et dans d'autres évangiles, c'est cela, et fait des actes de compassion. La personne qui peut faire des actes de compassion, c'est parce qu'elle ne s'attache pas.
Et le témoignage que nous avons lu là du président Roland, ben, cette femme, voilà quelqu'un qui ne s'attache pas à ses biens. Viens et suis-moi. Et en faisant ça, tu auras un trésor au ciel. Cet homme avait parlé de vie éternelle, et voilà, Jésus lui propose un trésor au ciel. Dans ce mot-là, quand il dit trésor au ciel, eh bien, il parle à la fois de vie éternelle, mais on y voit déjà à travers cela, tu vis déjà sur cette terre. Tu as un trésor au ciel, tu es encore sur cette terre, mais tu as un trésor au ciel. Si tu as un trésor au ciel, c'est que tu l'as aussi ici. Tu peux vivre de ce bien, de ce trésor ici. Raha manaraka an Jesosy ianao, raha tsy mifikitra amin'izay heverinao hoe ho tsara, hamonjy anao, hanafaka anao, hanome fahasambarana anao, dia manana rakitra soa any an-danitra ianao. Zay miantsontsika ary nivavaka ny apôstôly Paoly manao hoe mba ho sokafan'Andriamanitra no masom-panahinareo, ahitanareo ny atsara ny lova. Izay le rakitra soa azonao iainana dia mieto. Que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur pour que vous voyez la richesse de la grâce, de l'héritage qu'il vous donne. Et la question, est-ce que tu le vois déjà? Est-ce que tu vois l'héritage que Dieu t'a donné? Si tu ne le vois pas encore, demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Peut-être que tu t'attaches encore à certaines choses. C'est ce qui t'empêche de voir cet héritage. C'est ce qui t'empêche de vivre cet héritage. Zay miantso omeny Jesosy atsika ankehitriny tsika mankalaza ny faha-enimpolo taona amin'ny FPMA. Izao no fotoana atsapatsika, tokony atsapatsika ny fitiavan'i Jesosy atsika. Izao no fotoana tokony ahenontsika ny antso, anarahantsika azy, anaovantsika ny tri hoe inona no mbola fikirana, inona no mbola fikirana koa aloha za, dia avy eo inona ny fikirantsika. Jesosy ve sa zavatra hafa? Raha ny amin'ity lehilahy ity dia hita hoe tsy hitan'le lova, tsy hitan'le lova ka dia voilà, il n'a pas vu l'héritage, alors il s'assombrit, mais il s'en alla tout triste. Une vocation ratée. Aujourd'hui, cet appel, Jésus la formule encore pour son Église, la FPMA, et quand il formule pour l'Église, il la formule pour chacun personnellement. C'est la manière de Dieu. Quand il s'adresse à son peuple, il écoute Israël, tu aimeras ton Dieu. Écoute Israël, oui, c'est son peuple Israël, mais quand il dit cela, c'est tout Israélite qui doit prendre cela personnellement. Alors l'appel, là, c'est pour la FPMA, mais tu dois le prendre aussi personnellement. Est-ce que tu vas répondre à la vocation ou est-ce que tu vas être tout triste? En ce qui concerne Dieu, c'est son désir. Dia ny amaliny ny FPMA, ny amalitsika an'io antso, ny anaratsika ny Jesosy. Satria dia izay no hita ao amin'ny Isaia. Ao amin'ny Isaia hoe c'est vision'Andriamanitra, vision sur le long terme, vision miovahoaka ny olona. Et hita zay amin'ny
il y a quelques mots. Il parle de fils, c'est la vision de Dieu pour son peuple, pour son Église. Il parle de fils, il parle de nation. Oui, fils, c'est Israël. Alors, il parle à Israël. Israël, c'est toi qui vas rebâtir. C'est toi, lève-toi, ta lumière arrive. Mais en même temps, dans cette prophétie, il parle de nations, c'est-à-dire les non-juifs. Et il les incorpore. Et qu'est-ce qu'il va rebâtir? Les étrangers, les non-juifs vont rebâtir. Et c'est toi, c'est moi. Comme il appelle les fils d'Isaac, de Jacob, d'Israël, il t'appelle toi, pour que tu reconstruises, pour que tu sois aussi celui qui rebâtit, celui qui suit Jésus. C'est quelqu'un qui bâtit, qui rebâtit. Mission. Andriamanitra ny tompon'ny mission. Izy manana ny heviny, misy zavatra tiany atao, fa miantso olona izy hiaraka hiasa aminy. Dia izay ny antonyity Isaia ity, ka mitsangana. Fa ilay fahazavanao Jesosy tonga ao aminao, miantso anao mba hiarahanao miasa aminy. Fa miasa aminy dia mbola miverina amin'ny marika indray, tsy afaka mitondra n'izao rehetra zao tontolo izao ianao miaraka miasa aminy. Ka dia izay ny fitaovana antson'i Jesosy ho antsika FPMA anio. Ary tsy adinitsika fa tiantsika Jesosy araka ny voalaza ao amin'ny marika 2:21. Ary izany fitiavana izany dia antitra aterin'ny fanahy masiny apôstôly Paoly hoe tsy misy afaka manasaraka antsika amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Io fitiavana io mampahery anao, ahafahanao miara-miasa amin'ny Jesosy, ahafahanao manatanteraka an'izany communion en mission. Tsy atao teniteny foana, mais il faut se lever, il faut annoncer la parole, il faut rebâtir. Ce monde, il est tout détruit. Moi, je ne sais pas, est-ce que vous vivez dans ce monde bien? Mais il est détruit. On a besoin de toi pour rebâtir. Et tu rebâtis avec la parole de Dieu. Mais si tu ne la connais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Car nous isana afahatsika mamaly an Jesosy dia aoka hanaika amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena izay mamonjy ny fanahitsika. Ary io dia isan'andro ny fanekena ny teny isan'andro ary mangataka ny fahalemem-panahy. Io fahalemem-panahy io no ahafahana mandray ny teny. Cette douceur, c'est pas le fait de dire des mots doux, c'est pas ça. Cette douceur, c'est la douceur de Christ. Jésus dit, je suis doux. Mais regardez l'œuvre de Christ, œuvre de force, de puissance. Moïse est doux, mais regardez l'œuvre de Moïse. Et il est dit aussi de l'apôtre Paul qu'il est doux. Et lisez ces lettres. Voilà la douceur que Jésus veut que tu aies. C'est une douceur qui te donne un cœur qui accepte, qui te donne un cœur de disciple. Douceur vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire pas de rébellion vis-à-vis de Dieu, pas de doute vis-à-vis de Dieu, pas de désir de prendre la place de Dieu. Et souvent dans nos églises, il y a trop de ça. Mangataka ny fanahy masina isika, hanome antsika izany fo feno fahalemem-panahy izany. Ahafahantsika mandray ny antso
manatanteraka ny antsony jesosy. Jesosy tompony diakinantsika. Casa
zava-mahalala eo amin'ny tompo dia mamerina ny fiarabanantsika rehetra indray androany zany amin'izao fankalazantsika ny assise ny V3e sy ny fankalazantsika ihany koa ny 60e anniversaire ny FPMA. Voalohany indrindra aloha dia ny fisaorana no ataontsika misaotra ny tompo, isika misaotra n'Andriamanitra fa tanteraka soa tsara izao fankalazana nataontsika izao androany. Ary mbola mamerina fisaorana ihany koa an'ireo ray aman-dreny ara-panahy rehetra izay nanatotosa izao fanimpom-py ivavahana izao. Misaotra ihany koa an'ny sampana rehetra teto amin'ny faritany izay mandray anjara amin'izao fankalazana izao, tsy ny sampana ihany zany fa eo koa ny ekipa vidéo, eo ihany koa ny sampana muzika izay manafana izao fankalazana fanimpom-pivavahana ataontsika izao. Miverina amin'ny V3e zany hoe vaumière nitrandraka ny mpitandrina maty amina. Vita soamatsara izany ary dia mbola mamerina fisaorana any Andriamatoa tia San Roland izay solitena ny brofony be ary mpiandraikitra ny V3e marateo zany izay natao androany maraina, mbola nana fitenenana moa izy rehefa avy eo. Ny V3e moa dia asa natokana ho an'ny Joby izao zany amin'ny 60e anniversaire ny FPMA ary amin'izany dia tsika eto amin'ny Favant dia misy tafo roa ihany manana mpitandrina maty amina sur enina zany ary misy etapa ho le izy ary tsy maintsy enjehina daholo zay etapa zay. Ny etapa voalohany dia tsy maintsy manenjika fanimpom-pivavahana isalahady ny tafo rehetra zany tsy eto amin'ny Favant fa eran'ny FPMA zay zany tapaka tamin'ny synody. Dia ny etape faharoa dia manenjika ny mpitandrina maty amina isika. Io zany tsy maintsy ho lasa amin'izay, tsy maintsy mefara amin'izay tsika fa dia anjarantsika fotsiny mametra hoe rahovinana izy ao amin'ny tafo zany manao an'izany. Zay ny zavatra nataontsika androany. Ny vaovao amin'ny eto amin'ny faritany amin'ity volana oktobra ty any angamba no lazaiko dia molo azotsika ihany ny tafo sasany zany zay manana vaovao dia alefa ny mpitantsoratra ny faritany dia izy manaparitaka azy. Fa ny zavatra vaovao lehibe zany dia izay tafo roan koa dia mankalaza ny 40e anniversaire lorena ny tafo roan izay atao ny asabotsy 26 izao 26 octobre dia manasantsika rehetra zany mbola ho avy efa nisy nalefa ihany le fanasana fa mbola misy famerenana izany. Dia manarak'izay dia ny alahady 27 octobre dia ny fametrahana ny pasteur volohany amin'ny tafo lilina izany ho avy ihany ny brofony be ny CDM commission des ministères anatanteraka izany sy isika faritany asaina amin'izany avokoa. Ka dia tsy ho lava resaka fa dia izay zany ajaniko amin'ny volana oktobra ny vaovaontsika eto amin'ny faritany satria mbola mivory ihany eo amin'ny volana novembre indray ny komity ny faritany. Farany dia rehefa vita ny fanimpom-pivavahana dia amangy ny namantsikitrika ny parfait sy ny fianakaviany zany dia ho tanterahantsika zany izy dia mpanolontsaina ao amin'ny braon'ny Favant ka dia tanterahantsika zany rehefa vita ny fanimpom-pivavahana. Ho an'Andriamanitra ireriny ny anja deva sy ny voninahitra. Mbola faly miarabantsika indray amin'ny anarany Jesosy Kristy alohan'ny fiangonana sy tompony asa rehetra araka ny favoalazan'ny filohan'ny faritany tao moa dia fotoana anazy zahoina roa faritany eto faratrandrefa namankalaza koa ny faha-80 taona ny nitsanganan'ny fiangonana protestanta malagasy eto an-dafy ary maneho fisaorana feranareo ray aman-dreny mpitandrina teny mianadahy tonga anampahery ny vahoaka an'Andriamanitra teo araka ny voalazan'ny teny nambara tamintsika teo moa zany dia zany 80 taona zany dia manentana antsika miantso antsika ny tompo anatanteraka ny asany araka ny voalaza teo ny vocation menentsika dia nitory ary zay indrindra ny natonga ny
teny fanevaraka ny voalaza tao ny raisina taon'ny epistely jakoba toko voalohana dia nifaraka amin'nyroapolo voalaza tao hoe raika hoe ny FPMA manaiky ampalemem-panahy ny tenin'Andriamanitra voalaza tao ny izy tsy ambara fa zay ny tena tokony lazaina ary manaraka koa hoe oka tsy mpiainy mpanadiontsika fa mpiainy mpakatoka nitaka ny tenintsika tenantsika ary dia zay no entin'ny FPMA zany azahoana manatanteraka izy zany ary voalaza teo koa moa zany hoe ny anisan'ny tsangambato lazaina sangambato Damasy dia ny forosoana amin'izay efa metrana mpitandrona matianina zay satria araka ny voalaza ny Vanimaraina zay ny hoe tena fanamby lehibe ataontsika amin'ity taon'ny zako ity dia niainantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra ary forosontsika miaraka amin'ny fanatanterana zany mission zany amin'ny enimpolo taona zany hoe manomboka amin'ny fotoantika hatramin'ny taona manaraka rehetra ho voninahitran'Andriamanitra fa raha dia manao fialantsiny koa ny filohan'ny FPMA zany révérend docteur Setara Sondraibe zay tsy afaka miaraka amintsika eto fa any manonjy any minisy izy amin'izao fotoan'izao ary mahatsiaro mavaka antsika rehetra koa dia zay no tena azo ambara fa dia ny fiadanan'ny tompo ho amtanteraka amintsika ary ny fanamasina ny asa ho amitsiraray amintsika mba ho tanteraka tokoa ny vokatry ny fanahy fitiavana dia anatin'izay koa ny fahalemem-panahy azahoantsika miaina sy manatanteraka ny tenin'Andriamanitra voninahitr'Andriamanitra irery any sotra tompoko. Zaho tsy ariavana dia tonga amin'ny fotoanany fanavitra ka fotsika no tiany tompo omena azy anao niry aloha ny STK dia rehefa aveo ny STK zany mandrindra ny fanavitra. Sur amour
mipetraka ny fiangonana. Riavana mararo ny tompo mankalaza ny faha-telopolo taona niorenany ny FPMA aty andafy zany fiangonantsika fankalazana izay ataon'ny ndre mandeha monjy anatin'ny fiainan'ny fiangonana tsika fankalazana ny ndre faha-telopolo taona ny ndre mandeha monjy fa misy fankalazana zay atsoko indray fa tsy arovana zay atao foana satria nahatozao antsika mitondra antsika fa maizana ka ny fahazavan'Andriamanitra mahagaga dia ilay fahoriana nentin'i Jesosy tontolona spesialy zany nandatsahan'ny rany nanolorany iainy ary mitondra famonjena ho azy sy hoanao. Iny tompo dia fahatsiarovana izay angatahan'i Jesosy tompo atao naovina ho tafavory ici zany hoe isika rehetra avy any amin'ny tafo samihafa ny faharitana anankiray dia hitsovaolombelona indray amin'ny lalana izao mifihitsika izao hankato amin'ny lalana izao mifihitsika izao satria baika eo amin'ny Jesosy tompo le izy ary navaondraiky fa nekena azy nataontsika teo anaty vavolombelona maro tamin'ny fotoana miavy ary tena mitoerana samy manana ny azy. Manarak'izany dia manambara fonotsikitsika amin'ny lalana izao mifihitsika izao dia ilay hoe zao nataovonareo manambara ny fahafatesany tompo nareo apôstôly mandra-piavana tandrefanasan'ny tompo rehetra vita fiavana tamin'Andriamanitra tamin'ny lalana itsy natao androany dia miara-mitsangana handray amin'ny mofo sy amin'ny kapoka hiararay mitabatra amin'ny Jesosy tompo ilay mitondra ny aretintsika sy ny famotantsika rehetra teo ambony azy fijalia. Raha nantony aty ny diakona valo anantony mpitandrina taontsika mpitsanganana ny hira 416 ny andiny voalohany. Isika hizara ny fiadanana amin'izay eo akaikitsika. Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mety sy mahavonjy misaorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanompo tena famonjy anay
amin'ny alalany koa nijerany mianjely ny fiandrana aminao sy tsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny mitahotra ary arany fiangonana ny an-danitra satria an-tany mideriny anaranao amin'ny fiobiny ary izay troa ankehitriny miara-manandratra ny feonay amin'ny ka amin'ny fanajana lehibe no hidirana io tsiaro ny Jesosy Kristy izay maty ny soloantsika sy nitsangana ny fanamarinana antsika dia fanatim-pihavanana natolotr'Andriamanitra antsika. Raha isika iara-misaotra sy mivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay, tompony lanitra sy ny tany. Manao ny famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izy rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Noho izany ry tompo rainay any an-danitra ndreto izay manao ny tanoatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany ny zanakao ho olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany tamin'ny maty ary mpiakarany tamin'ny boninahitra sy ny fofonany mandrakizay ho anay ka miandro sy mitalao ny fiverenana izahay. Ankehitriny raha io ahidino ny fanahy masina mba hameny ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona lay amin'izao fanasana izao fa ny fanahy masina no aharianao amelomanao hanamasinanao ary anomezanao anay zava-tsoa rehetra. Misy zahay Jesosy Kristy tompo midely anaranao izay zanak'Andriamanitra raha tokana mpamonjy anay ankalazaina ny anaranao no ny fitiavanao izay mahery no ny fahafatesana ary izahay izay tonga eto anatrehanao iobina amin'ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatra ny sampana amin'ny voaroboka mampianary fankaty tahaka ny tiavanao anay izahay ary aoka izahay ara-manana ny fiangonana masina manontolo ny fiomonana sy ny fifaliana aminao dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Mitsangana fiangonana. Jesosy tompo tamin'ny aliny izay namadiana azy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia novakiny kao izy raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa mihinana dia hoy izy misy toa amin'ity anareo rehetra fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka koa naovinana misotra nareo dia izao no ataovy ny fahatsevam-panahy. Misaotra ray izay mampamendrika ny sitrahanana anjara amin'ny lovany olona masina eo ny mazava. Amen. Oh
fafahantsika manatona ny ray manao hoe railay zanandranitra ho masinana eny anaranao ho tolana eny fanjakanao atao any eny sitraponao dia tsy antany takany an-danitra miolarisana sazao anay ary mamelany iray takana milana izay hoetananay ary azokona fakana fa manafana azy fa mafatana sy mihery ary voninahitra mosika. Amen. Ny mofo moa izay mankentsika momba izany tsy ilay firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy fa tena iray ihany isika na dia maro azy. Kapokony fisaorana izay saorantsika momba izany tsy ilay rano ny fanekena vaovao na latsaka fa amin'ny maro hitondra famelan-keloka. Indroary efa voavoatra ny zavatra rehetra raiso tompon'Andriamanitra manodidina azy ka zarao amin'ny mpianakavy ny finoana. Misy andiany efatra ianareo diakona roa ato ary roa dia mitendra ramanena. Rehefa mahazo ny mofo sy ny divay isika dia mipetraka daholo moa izay mahazo rehetra dia any amin'ny farany ihany miaraka mitsangana indray atsanga mitandrina miaraka mihinana sy misotro amin'io no maha-iray antsika ho an'i Jesosy. Amen.
jesosy tompo ity ny tenako izay zaraina ho anareo izao no atao fahatsembalasy. dia mbola ho ihany izy sotronareo rehetra ity fa ity ny rako izay nalatsaka ao anareo izao no atao fahatsembalasy. Jesosy Kristy tompontsika izay vohomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no mpanaromena anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra izay ny ampahery sy aronareo amin'izany amin'ny fona marina ho fahasambarana mandrakizay no amin'ireo fiadanana. Amen. Ka handray mitoerana ny mpanatona samy tompo dia toizantsika hira izay efa voalahatra. Ravaka isika ia mbola manerina ny fisaorana anao tompoandriamanitro. Andriamanitro areso ianao namorona amin'ny tany, ianao no namorona anay ankehitriny, mbola nomenao izao fotoana izao izahay ahafahana nanatanteraka ity jobily ny faha-enimpolo taona ny FM ity. Tompo, vavaka ho amin'ny tafo tsirairay fitoniako ny fahavon izahay, tafo lila, tafo amia, tafo kray, ny tafo rouen, ny tafo camp. Vavaka ho an'ireo tompon'andraikitra isan'ambara tonga anatin'izany, vavaka ho an'ireo sampana
anatin'ny fiangonana tsirairay avy. Ianao ny teny teo efa miantso anay amin'ny alalan'ny asa. Ianao tompony tompony asa, fa izay kosa mitaratanteraka. Dia meo ny fananasiny izay tompo ahafanay anatanteraka izany asa izany. Efa nomena koa ny fitiava ahafanay manao izany asa izany koa nefa ny tompo. Kanefa nanay tompo mbola rehanay ajanajana ny folo izay tady hanapaka izany asa tanterana izany. Tompo mangataka aminao zahay. Eny hotainao tsirairay avy ilay fiangonanao. Hotainao koa ty fahafahan ity mba vita miasa atsaka ny fiangonana. Babaka koa izay ho an'ny tsangam-bato izay ho arenina tia nataony FPM atao ity dia ny matianina ny mpitandrina eo aminy. Inganeka mitafy tsirairay avy samy atateraka izany asa izany. Mangataka aminao izahay tompo, ianohany hitaritalana azy ireo, anoro ny lalana, fa fantatsay fa raha amin'ny herina manokana fotsiny ny amin'ny herin'ny tsainay fotsiny no entina hitondrana izany, fa tsy amin'ny alalanao amin'ny finoananao dia tsy ho tanteraka izany. Fa mangataka amin'ny fanaony masina izahay tanteraka mangataka aminao izahay. Bavaka ho an'ny bureau fobe izay ankehitriny karakara ny Etiopia, ny secrétaire national, ny ivony fahim-polo taona ny FPM izay atao any Saint-Tulia. Ianao ny amisaina na tsiro mame fahalalana azy ireo ahafahany mitarika ny vahoakanao ao anatin'izany asa izany. Hotsotsoana mbavaka tokoa ny izany secrétaire national izany tao tanteraka soamantsara. Dia ho anao reka ny tompo biby mbatsy ny vavaka dia tsy hay tsisotran'ny tafosery nandray izao fotoana izao sotra ianitrony amin'ny fiarahana misakafo izay niarahana teo ary dia mitompany amaly hatrany akiny be amin'ny famindapony ao amin'ny tsy azaray avy ho amin'ny areo rehetra sotra ny mpitandrina sy ny fiangonana ray manontolo mbola iaravarotsy sotranao zay Jesosy satria mbola tsy disanjara fa ny fotoana loany. Sotranao ny miran-keko izay tonona teo ilay sinay. Sotranao ny miran-moso anadiovanao anay indray Jesosy satria Andriamanitra efa mandrapo ianao. Ary dia tsy hainay tsy sotranao ny famiaran-keko izay natolotrao satria ianao ray Andriamanitra ray eo voninahitra tompony ny fanjakana ny an-danitra sy ety an-tany no midina namela ny kay tompo azo tao fahazarana tsy ao anatinay izany fa tena nandray izany famiran-keko izany tokoa izay ary fahafahanao ny tsy fataterahana rehetra na ny kely na ny lehibe dia ataovy maniaina izany toy izay tompo mba anana fifankatiavana amin'izay sam'izay taka ny tiavanao anay tompo. Misaotra ny amin'izany ary hitondra eo aminao izay ny fiangonanay tsirairay avy satria tsy moramora ny manarahana anao fa manafitra ilay ratsy toka tsy diso fahavalana izay fa tsy olombelona fa ny asan'ny satana sy ny asan'ny ratsy izay tsy tia androsoan'ny fanjakanao. Izany no angatahanay aminao fahafahanao sy hodiovinao ary roahanao tsy anjaka amin'ny fiangonanao tsirairay avy amin'ny sakafo tompo fa ianao ny tompony teny farana ary ianao tompony mampiorina ny fiangonana ka dia mametaka ny fiangonanay eo am-pelantananao zay fa ianao no miaraka aminao dia mandresy ary tsy resy satria ianao lay Andriamanitra tokony miery ary dia ataovy mahitsy koa ny mpanampanao tsirairay avy na ny mpitandro na ny tokony andraikitra na ny mpiambina na ny izay tsirairay avy tompo mba tena mijoro amin'ny fanarananao mba tsy kivy ny an-dalana ianao ketraka fa dia aharitra hatrany amin'ny fanaranao dia apetraka eo am-pelantananao ihany koa tompo ireo tsy salama rehetra na iza nisy an'izy ireny na ny hopitaly na ny tokantrano misy azy ihany nakoa mbola mangy an'izy ireny ary anasitana satria ianao tompo dia Andriamanitra manasitana ihany koa tsy ny fanahy ihany fa ny nofo ihany koa ka dia andrasatana anao tompo no apetraka amin'izy ireny any anampitsaraka ny fangirifeny ary dia anomezanao andray ny fahasalamana ary hery ho azy dia mahatsiaro koa zay tompo amin'izao fotoana izao ireo izay sahirana tsy manan-kohanina tsy manan-kitafy miady amin'ny fiainana tompo mahalo hoentinay aminao ireny ianao ihany koa no manome ny sahaza ao ihany koa tompo ireo
manana olana eny fanamboarana taratasy fana mipetraka teny toerany tony ao ny mpianatra izay mitady fianarana mitady mety manana ny malahirana azy ihany koa any amin'ny tokantrano kely misy azy any ianao koa tompo Jesosy iay ireo zanakao reny any amin'ny fahalalana tsara sy fahaizana ho azy reny ka io koa ny ray aman-dreny izay ray aman-dreny mba anana teny avy aminao entinay manosy mananatra an'izy ireny ary dia ianao koa tompony mbola mierina amin'ireny zanakay ireny araky ny teniny izay niraisin'izy ireny hiverenany ao aminao hatrany araky ny ambe fitiavanao ary dia mahatsiaro koa zay tompo ny firenena malagasy amin'ny fotoana izao izay hoentinay mba afaka mandrakariva satria misy ireo fianakavianay sy ny ankonanay ary indrindra ihany koa ny havanay sy tabaka tonda mba afaka izany firenena izany zay tompo mba anjakanao ary mitondra sy ny vahoaka dia omenao ny fahanany fatahorananao mba hiverina aminao hatrany amin'ny fisahana ny fahasoavana dia misaotra ihany koa ty amin'ity firenena izay afaka mandray anay afahanay mitory afahanay midera ny aranao amin'ny teny lazanay ampitan-dranomasina aty misaotra tompo ianao no teny fa mivavao mitondra anareo dia mitondra mba afaka ireny mpitondra ireny koa zay tompo mba omenao hatrany ihany koa izany fanahy fatahorananao zany mba tsy mifanaraka amin'ny sitraponao mba ny vahoakanao dia apetraka eo ampelantananao tompo mietahitanay any am-potsy miloka tsirairay ihany raha misy zavatra tsy voambara teto tompo dia anao amanga ny fon'izy ireny ary ilay fitiavanao sy famitaponao manapaka sy andidy ao anatinay izay tsy fanomeny tontolo izao fa ianao no manome izany tompo ary ianao no mbola hiaranay amin'ilay ratsy hoe mandrepirepy sy mitady amin'ngisanay isan'andro ka dia matoky izay tompo fa ilay fananao masina feno ny fangeran-keloka natolotra ao androany no mbola hiaranay amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ny fanahy masina. Amen. Tonga amin'ny faran'ny fanompoam-pivavahana sika dia izao ny fotoana andraisantsika ny hafatra sy ny tsodrano fa izao dia efa miomana ny fifoazana amin'ny hira izay ataony aorianan'ny tsodrano ka ny hafatra omen'ny fanahy masina atsika dia ny ao amin'ny Jakoba ihany aoka hoeketsika ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Mitsangana isika andray ny tsodrano avy amin'ny tompo. Aminareo anyeny tompo ianareo anyeny tompo ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo anyeny tompo ka iantra anareo anandratra ny tavany aminareo anyeny tompo ka hanome anareo fiadanana
zanaka faray masina izay hatramin'ny mandrakizay mametana fiadanana ka manompono tompoko